Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Socavitre, Baolay, Université GSI, magasin Sharp Tsaralalana, bijouterie Tur Sergio, manolotra anao ny vaovao. Mbola manendry PDS hosolon'ireo ben'ny tanàna kandida ny ministera ny atana ankehitriny tahaka izay mitranga any amin'ny distrika any Antsirabe sy Miarinarivo. Tranga izay raha ny lalàna ilamina veny fividianana raha mitony tahaka izany. Mbola raha mafanandrasana toaty ihany koa ny valitenin'ny HCC mahalona ny fitiren'ny solom-bava-bahoaka ny filoham-pirenena. Nivoaka tamin'ny fanginany folo alin-dala miantso ny rehetra anao ny asany andavanandro sy anaiky ny didy avoaka ny fitsarana avonoan'ny lalam-panerenana ny ministry ny folo alin-dala ary manentana ny mpanao politika tsy hitarika ny tafika amin'ny resaka politika. Nanamafy ny fiambenana sy ny fitandrorana filaminana eto andrenivohitra izy ireo manomboka androany. Igadina rapitso tatandrazana ny ATR 62600 faharoa ho fain'ny Air Madagascar. Tsy mbola ahafahan'ny Air Mad mivoaka amin'ny lisitra be any vondrona Eoropeana nefa izany. Tsy misy tohany ihany koa ny fitakian'ny syndicat ny mpiasa amoaka ny mangarara momba ny vola vidin'ireo ATR telo namidiny ity kompania nasional ity ary niverena nofaina indray avy eo. Fetin'ny reny ny fanitsakitro ny piatsena teny Analakely Mahamasina Isotra ary Besarety androany tontolon'ny andro. Ny bahana teny an-tsena noho ny fankalazana ny fetin'ny reny ny famonosana fanomezana. Lan'ny filohan'ny FIFA fandiminy indray Joseph Sepp Blatter omaly tany Zurich Suisse. Anamafy ny FIFA mandritra ny 4 taona no tanjana raha nambarana tao anatin'ny lahateniny. Nanaiky ny fandresen'ny Sepp Blatter kosa ny prince Jordaniana Ali izay nifaninana taminy ny atsipirana avy hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre, à l'occasion de cette fête nationale, une remise de 10% vous sera offerte du 1er au 30 juin pour les volets roulants et menuiserie aluminium. Socavitre en Outapén, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Socavitre en Outapén, 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapén, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés.
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et des hauts sables et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny azo ny vaniko laka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Crée ton style avec Tio Sergio. Manucha appareils électroniques et une musique microsystème si TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny zany, matika magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Nouveau, sucré, finesse, plaisir. Le nouveau Goutti d'or, saupoudré de sucre, légèrement caramélisé, c'est le rayon de soleil dans votre journée. Goutti d'or, ta pause délicieusement sucrée, à 500 et 200 arrière. Goutti, tous les plaisirs de la vie. Ankasitrany ianao tomboky lasongo vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Cool TV, tonga sao amin'izao fotoana ny fampahalam-baovao izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fa tena tahorana mafy ve iongana ny fitondram-panjakana ankehitriny midina antsehatra manao fanambarana ny minisitry ny folo alinday izay mpikamana ao amin'ny gouvernemanta Jean Ravelinarivo mampirisika ny rehetra anaiky ny didim-pitsarana avoakan'ny fitsarana avy mba ny lampanorenana ny minisitry ny folo alinday androany mampitandrina izy ireo fa tsy anaiky na andefitra amin'izay mety io fanaovana fitondram-panjakana amin'ny fanohitra amin'ny
ny lampanorenina sy ny didy amandarana manan-kery ny tafika malagasy. Io ny voatoatin'ny fanambarana io maraina io teny Ampahibe. Olivantry Niala. Nivoaka tamin'ny fanginana ny tompon'andraikitry ny folo alindandro any antony fanambarana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ny fitorian'ny député ny filoham-pirenena eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mampitandrina fa tsy anaiky sy tsy andefitra amin'izay mety ho fanovana fitondram-panjakana ny fanohitra amin'ny lalam-panorenana sy ny didy amandalana manan-kery ninninona fomba isehoany na sivily na miaramila ka mety hitarika ny firenena ho amin'ny krizy vaovao indray. Tokony andrasana ampitoniana ary hoekeny rehetra izay didy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny lalàna fototra iorenan'ny Repoblika Malagasy. Fa isan'ny nanaitra tamin'ity fanambarana nataon'ny ministry ny folo alinda androany ity ny antso nataony ho an'ireo mpanao politika. Ny antso ny fahendren'ny olom-pirenena rehetra, indrindra ny mpanao politika, mba tsy hitarika ny mpitandro ny filaminana iopefy na hitarika ny samy malagasy hifandrafy amin'ny alalan'ny fiantsina etsy sy eroa. Midika ve izany fa tsy voafehy fibaikion'ny tafika ny miaramila sasany ka mety ho voarebirebi ny mpanao politika. Misy miaramila fantatra fa mety iopefy na ho lasa fitaovan'ny mpanao politika anonga-panjakana ve eo anivon'ny tafika malagasy amin'izao fitondrana efa mijoro ara-dalàna izao. Miverina indray ny patrouille matetika ataon'ny Moreg amafisina ny fitandrona ny filaminana eto andrenivohitra. Tsy haiko fa 10 andro sa 12 andro no omena ny ACC amoka ny didy dia izao zay zany manomboka androany mihitsy dia efa mandray izay andraikitra zay dia amafisina daholo ny hetsika rehetra zany eto Antananarivo na ny fiambenana izay ataontsika hoe point sensible reny zany na ny radio zany na radio national dia kosa tsy amin'ny radio privé na ny ministère isan-karazany na ireny toerana iahinana fa isy mpanakorotana ireny. Tsikaritra nanomboka androany fa ny tombony miaramila mivezivezy an-tongotra sy amin'ny fiara eto andrenivohitra. Inona nataon'ny filoham-pirenena mbola ila amina ihany ve ny raharaha politika ankehitriny nahoana ny tonga amin'ny teboka tsy fankazahoana tahaka izao ny député sy ny filoham-pirenena fantany apetraky ny olon-tsotra manampy ireo ny hoe taoriana ireny zava-nitranga ireny efa misy tranga ahitana taratra fikarohana vahaolana na marimaritra iraisana ve amin'izao fotoan'izao rahafitinina mbola azo antenaina irindra ve ny fiasan'ireo nomeny vahoaka fahefana ahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana ny Madagasikara ary ny matoan-datsoratry Enikatsa sanatria ve tonga amin'ny teboka tsy ahafahana manitsy ny fahadisoana teo amin'ny fanapaha-kevitra noraisina intsony ireo tompo-pahefana amin'izao fotoana izao. Solombavambahoaka 420 izany hoe 220 ny député izany zao ny resy lahatra fa mila miala eo amin'ny toerany filoham-pirenena fa namadika tanindrazana sy namerimberina ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nanaovany fianianana. Porofoin'ny fanambarana sy ny fanazavana maro lafy nentin'izy ireo nandritra ny herinandro ny valona iny izany ary ny afara tamin'ny fametrahana fitoriana teny amin'ny HCC Ambohida. Etsakilan'izay ihany koa anefa raha ny valikafatra avy amin'ny filoham-pirenena mbola mahatoky ny heriny sy ny tolotsain'ireo mpiara-miasa akaiky aminy izy miaraka amin'ny antoko HVM. Porofon'izany ihany koa ny kabary izay nataony namatratra ny tsiny noho ny fikatsahana tombontsoa manokana ho an'ny député. Kabary ny tompon'andraikitra mitady fampiavana-pirenena ve ny toy ireny. Kabary izay noraisin'ny député maro karazana ompa sy fanadiovan-tena. Maro no efa nilaza fa ilay fivorinana ny voizana fampiavana-pirenena nefa namoahana tsokevitra politika rano fotsiny teny Ivato no rangory fototry ny hafa amin'izao raharaha zao. Toy ny nanome rariny izay rehetra ny hevitra izany ny zava-misy ankehitriny ary tahaka ny manome rariny ihany koa ireo filoham-pirenena rola izay nisitaka tsy handray anjara amin'izany. Vao ny zoma teo ny mpanolotsain'ny filoham-pirenena iray no nilaza fa tsy noenoina izy reto ao andapana dia efa nilaza azy fa hoditra kondro iny saritsarina fampiavana-pirenena natao iny. Toy ny manome rariny ireo hery politika izay tsy nanatrika izany ihany koa ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Resaka fandravana avokoa no nanaraka ny fivoriana teny Ivato iny fa tsy nisy fampiraisana izay takiny ny fampiavanana. Fandravana ny FFM, fandravana ny anteny miaram-pirenena ary dia izao mananontany na fandravana ny filoham-pirenena izao. Ny ala ny TIM, vaky ny HVM,
na ny filohan'ny vondrona parlementaire HVM teny Tsimbazaza za nanao soni ny fitsipahana ny fitokisana ny filoham-pirenena. Tsy mbola nisy fanazavana na kabarina iray aza miaiky na dia pahampadisoana nataon'ny filohan'ny repoblika na ireo manodidina azy hatramin'ny androany ka nipoirany ireny resaka ireny. Ny zava-misy miroso amin'ny famiatrahana PDS amin'ny distrika maro toa n'Antsirabe sy Miarinarivo ny fitondram-panjakana. Ao amin'ireo commune izay mirotsaka ho candidat ny ben'ny tanàna Perinasa. Voafaritry ny lalàna nefa fa tsy azo atao zany ary lefitry ny ben'ny tanàna ho mitondra ny commune raha mirotsaka ho fidina izy. Vondrona politika manana candidat amin'ny fifidianana ho avy io maro manoloana izany no mahita ary mihevitra fa fiantsiana ady sy filambaniny manoloana ny tsy fanarahan-dalàna izany. Tsy vaovao tsony anefa ny tranga tahaka izany rehefa novain'ny gouvernemanta tsy hisy anarana sy tsy hisy sary ny bileta tokana. Ary efa retany rendanitra ihany koa ny voalaza fa fanitsakitsahana lalam-panorenana nataon'ny mpanao politika manam-pahefana ankehitriny. Ka tsy misy hevitra mafonja na fanazavana mahitsy ofisialy, manda na milaza sy manapirofo ny mifanohitra amin'izany ataon'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Resaky ny Mona sy Marenina ary ve izy ity? Tsy afaka hitondra fanetretena ve ny fahefana eo am-pelantanana? Hatreto aloha miziriziry amin'ny heviny ny rehetra, azo antoka kosa fa hafana ny toedra raha amin'ny herinandro avy io. Fotoana mety amin'ny mpikaramanady politika ny fotoana tahaka izao raha ny fomba fanao sy ny fiady nahazatra eto amin'ny firenena hatramin'izay rehefa misy ny mpanao politika sahirana dia misy ny hafa izay manohana azy aorian'ny fifanarahana samihafa. Tsy mahagaga arak'izany raha toa ka misy ny mialan-darana ary misy ny miditra manatevin-darana ny hery samihafa mahalona ny herin'ny député ankehitriny dia ny HVM aloha izao no hita fa mila tosika ary mety amin'ny mpikaramanady politika tsara. Ifandroritana ny hevitra momba ny hampangana ny filoham-pirenena nataony ny solombavambahoaka ny talata farany teo etsekilany kosa nefa ny solombavambahoaka mbola manizingizina fanarahina ny lalàna ary maro ny pirofo hanamarinana izany. Fanadihadiany Hermine Rabary. Mivoaka tsikelikely indray ireo milaza fa mpanohana ny filoham-pirenena rehefa nangina tsy ny teny herinandro latsaka tao aorian'ny fiampangana ny filoham-pirenena ho mpanitsakitsaka ny lalam-panorenana. Mitovy tamin'ny kabary nataon'ny filoha Rajaonarimampianina ny larobia lasa teo. Tsara-dalàna ary nisy osoka sy kolikoly ny fifidianana izay natao teny amin'ny antenimieram-pirenena raha ny fanazavan'ny mpikambana ao amin'ny CCOC. Fa ho anay dia tokony manara-dalàna zany ny fanaovana azy fa tsy reny zavatra ny seho reny no atao. Angamba nanareo ary ve dia tsy menatra ve nareo ary onay ohatry hoe tsy azo ekena izy satria ireo nke hoany viditsika ireo olona ireo e na ny fidy na tsy ny fidy aloha dia ireo aloha ny lany ny nataontsika hoe ny majorité dia zay le izy azo ny atao aloha izy ary angamba nefa henonareo ihany ny mpahay-lalàna nefa nametrapetra mihitsy hoe misy fetrany izy io misy lalàna mife ny fomba azahoana izay hoe manala ny filoham-pirenena izay. Fanontaniana voalohany mipetraka aorian'ny fanambarana tahaka izao no hoe nahoana no miandry fotoana ela ty ariana vao nanao izao fanehoan-kevitra izao. Taiza ihany koa ireny fikambanana rehetra ireny talohany izao raharaha politika mivaivay misy eto amin'ny firenena izao. Ankilan'izay, ireo solombavambahoaka mbola manamafy fa narahina avokoa ny dingana rehetra araka ny lalàna tamin'ny fanaovana izay fiampangana ny filoham-pirenena izay. Miarihary ihany koa izy ireo fa nisy olo-mpanjakana hainao manjery mpanjakana sy tsy miankina niatrika ny fifidianana natao. Teo ihany koa ny vata fandatsaham-bato mangarahara nanaovana izany latsabato izany ka tsy ahafahana milaza fa nisy osoka teo amin'ny fanaovana ny latsabato. Manao fitarainana ny Assemblée nationale izay voalaza ao anatiny lalam-panorena article 131 ao anatiny lalam-panorena zany tsy coup d'état fa constitutionnel araka ny lalàna araka ny lalam-panorenana ny fihetsika asehon'ny Assemblée nationale. Nanao fitarainana mikasika ny déchéance. Tsy empêchement io fa déchéance. Eo amin'ny 12 andro eo no mbola ananan'ny HCC amoahana ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny fitorinana napetraky ny député iny. Efa ampozina ihany koa fa maro ireo mpikaramanady politika no hipotra manomboka izao noho ny fisian'ny fifandona-kery sy ny fanamafisana ny serasera ny andany sy ny ankilany. Maro amin'ireny manao hevitra ireny raha ny zava-misy teto hatramin'izay no dinihana no miala mivotoatin'ny olana matetika. Tsy miresaka ny tena zava-misy ary mampiasa ny ahavon'ny feo sy ny fahaiza-mandahatra na dia tsy mifandraika loatra amin'ny tombotsoam-bahoaka azy izany.
Tsy misy mangarary eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana Antony mampiemitra ny mpamatsy vola raha nambara ny mpaitoekarena sy fitantanana Ralson Roger ohatra mivaingana samy manana ny mpanolotsaina manokana azy na ny filoham-pirenena na ny praiminisitra kanefa raha ny vaovao nomeny iray amin'ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena dia tsy misy didim-panjakana mbola nanindry azy ireo herintaona ny asana mbola fandikana lampanorenina fahendra ihany koa fanatedina. Fialana bala famadina palitao hoy ny olon-tsotra izao ataon'ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena izao manoloana ny adirin'ny raharaha politika misy ankehitriny. Na izany na tsy izany anefa misy ny andininy fa 170 ao amin'ny lalam-pandrenana milaza mazava fa voafaritry ny lalàna ny karama sy ny tombotsoa omena ireo mpiasam-panjakana. Samy tsy manara-dalàna na ny filoana nomeny karama ireo olona tsy mbola voatendry ara-dalàna ireo na ny olona nandray hoy ny mpahaika toe-karena iray. Ny mahavariana dia ny hoe ireo mpanolotsaina manokany ny filoham-pirenena izay fantatra fa ampolony maro ve zany dia tsy mbola misy voatendry araka ny lalàna avokoa. Vola vaiza zany nandoavana ny karaman'izy ireo. Maro-bola tahaka ny ahoana sa vola ivelany teti-bola-panjakana no anakaramana azy ireo ka hoe herintaona sy efa-bolana ty aoriana mbola tsy voatendry amin'ny alalan'ny didim-panjakana ihany izy ireo. Miampy indray araka izany ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena ary hiampangana azy ihany koa. Na ahoana mety ho fironan'ny HCC hita fa ho sarotra ny fandidiana. Ka zany nanontany hoe ina moa no mahasamihafa ny conseil spécial sy ny conseil politique. Ome amin'ny niveau nareo izy ndraikinareo tsy mitovy. Reto misy tena any amin'ny ministère nareo kosa momba ny politika. Fa andraso ireo izy mba mandrasa kosa nareo momba ny tomobile sy ny avantage rehetra fa boronareo ao. Nanomboka androany nareo dia conseil politique. Tena nanomboka ny conseil politique ary tsy dia matetika zay mivory aminy. Ary tsy matetika koa izy fanapahan-kevitra zany iarahana aminy zany. Fialana bala famadina palitao hoy ny olon-tsotra izao ataon'ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena izao manoloana ny adirin'ny raharaha politika misy ankehitriny. Na izany na tsy izany anefa misy ny andininy fa 170 ao amin'ny lalam-pandrenana milaza mazava fa voafaritry ny lalàna ny karama sy ny tombotsoa omena ireo mpiasam-panjakana. Samy tsy manara-dalàna na ny filoana nomeny karama ireo olona tsy mbola voatendry ara-dalàna ireo na ny olona nandray hoy ny mpahaika toe-karena iray. Za dia milaza aminareo fa mivoaka amin'ny lojika raha vao miditra amin'izany. Raha vao didim-panjakana manendry ianao fa rehefa tsisy didim-panjakana zany dia tsy mpanolotsaina ianao. Zay zany le lojika. Ka na ny an-danina ny ankilana zany no manao zavatra tsy niditra tamin'ireny lojika izay aminay dia dosonay. Saripady io tsy azo vaoboaka foana io raha tsy misy antony. Tafiditra anatina rafitra mihitsy ny fandaminana an'io sy ny fampiasana an'io. Ka misy ny inspection générale de l'État afaka tsara miditra amin'izany zavatra zany, misy ny Bianco afaka miditra amin'izany, ka io ane raha namiary ny fitondrana ka mandray ianao dia namany tsy mety io zay. Ny mahavariana dia ny hoe ireo mpanolotsaina manokany ny filoham-pirenena izay fantatra fa ampolony maro ve zany dia tsy mbola misy voatendry araka ny lalàna avokoa. Vola vaiza zany nandoavana ny karaman'izy ireo. Maro-bola tahaka ny ahoana sa vola ivelany teti-bola-panjakana no anakaramana azy ireo ka hoe herintaona sy efa-bolana ty aoriana mbola tsy voatendry amin'ny alalan'ny didim-panjakana ihany izy ireo. Miampy indray araka izany ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena ary hiampangana azy ihany koa. Na ahoana mety ho fironan'ny HCC hita fa ho sarotra ny fandidiana. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray ny fandrindrana ny sehatra telo misy ny fiara-karena rehetra no tokony ataon'ny fanjakana anatin'ny politika pampandrosono ny mpahay toe-karena sy fitantanana Ralson Roger androany. Ilaina ny fifandraisana amin'ny any ivelany saingy fiara-miasa fa tsy fiakinan-doha raha ny fanazavany hatrany. Fanatedina. Ny vola ampihodinana ny androm-panjakana ny budget de fonctionnement ihany no tokony ilana ny fanampiana amin'ny any ivelany raha nevitry ny mpahay toe-karena sy fitantanana Ralson Roger. Mitetiny eo amin'ny 1.3 miliara eo izany raha ny voarakitra atao amin'ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana. Tokony ho fifanaraha-piara-miasa araka izany fifandraisana amin'ny mpamatsy vola vahiny mivantana fa tsy findramam-bola izay miteraka trosa ho an'ny firenena. Misy nefa ny fepetra tokony ho raisin'ny fanjakana ahafahana mandray ny mpamatsy vola. Rehefa tonga mpiasa vola avy any ivelany dia tonga dia hoe aiza ny zone industrielle tokony isy zany inona ny lalàna ny feeto
atahotra zay fa sao dia lasanareo ny arenanay manao ahoana sécurité manao ahoana stabilité politique jereny daholo zany rehetra zany. Mila politika mazava araka izany fitondram-panjakana mba ahafahana mantanteraka izany. Nambariny ity mpahay-toekarena ity fa ny fifehezana ny sehatra telo misy ny fiariana rehetra ny tokony atao. Eo amin'ny sehatra voalohana ny sektor primaire tokony hampiditra ny vola betsaka indrindra amin'ny kitapom-bola-panjakana, ny fitrandrany ny arenan-kibony tany sy ny vola fanondrana na ny produit de rente izay akora fototra iangana. Eo amin'ny sehatra faharoa ny fandinana ireo vokatra ireo ary farany ny fanondranana. Tsy mirindra nefa io lalan'ny fiarakarena io amin'izao fotoana izao. Tsy voaza mihitsy zay raha fangaro be le zahatra tonga dia alefa aloha ny tertiaire atao atsy maka tsy hitatsony zay alohan'ny sogodany fa ny fototra zany dia fambolena sy fiompiana ary indrindra ny arena mahazatra antsika hoe produit de rente moa fitentsika azy vanille sinsi atsarainy le arena anatin'ny ranomasina sinsi ahoditsika sy ny erekibony tany ina ny andonantsika andreo raha ngeza be izy dia makarotra ny serita sy ny namantsika famboarina contrat raha kely izy a manangantsika industrie petite et moyenne industrie misy ministeran'izany fa tsy hitako izay asa ataony zareo. Ny fataterahany firindran'ny sehatra telo raha ny fanazavany hatrany no mahatonga famokarana arena na création de richesse sy miteraka asa ho an'ny vahoaka. Izany no mampiakatra ny fahefa-mividin'ny vahoaka ka iforoana ny atao hoe classe moyenne na ny sarangan'olona antoniny. Io saranga io no tena mandray anjara amin'ny fiodin'ny toe-karena ny amin'ny firenena efa mandroso. Ny fahamarinan'ny toeran'ny tolotra sy ny tinady no manetsika tsikelikely ny toe-karem-pirenena. Fitaterana anabakabaka kosa indray tsy misy tohiny hatreto ny fangatahan'ny syndicat-ny mpiasan'ny Air Madagasikara Moana ny Mangarahara momba ny fitantanana ny fiaramanidina efa vita ho fasividina ampiasainy ity orinasam-panjakana ity. Na izany aza andrasana ho amin'ny rahampitso indray ny fahatongavan'ny fiaramanidina ATR 62600 faharoa ny kompania fitaterana Air Madagasikara fanamarinana ara-teknika. Io no antony nambarany tale jeneraly ity orinasam-panjakana ity fa antony izao fiamorana lava amin'ny fahatongavan'ny ity fiaramanidina vaovao ity. Fanadidina. Hatreto aloha zany ny fantatra dia tokony amin'ny 28 maison indray zany no tafavoaka ilay ATR faharoan'ny Air Madagasikara. Inefatra izao no nahemotra ny daty hahatongavan'ny ATR 62600 faharoan'ny Air Madagasikara. Ny volana aprily, ny faharoa ny volana May, omaly 7 ny volana May, araka ny nambarany tale jeneralin'ny ity kompania pitaterana ity, ary andrasana indray izany amin'ny rahampitso faraka amin'ny 30 ity volana May ity. Fantatra kosa nefa fa efa noraisin'ny filankevim-pitantanan'ny Air Madagasikara izay tarihan'ny filohany Henri Rabarinjaka ny Toulouse omaly ity fiaramanidina vaovao ity. Raha ny vaovao ampitaina hatreto ny teknisiany eo anivon'ny Air Madagasikara no voalaza fa ny safidy ity ATR 62600 ity. Ny lafin'ny teknika ihany koa no ambara fa mahatonga fahatarana amin'ny fahatongavana ity fiaramanidina ho fen'ny Air Mad amin'ny orinasa irlandais iray ity. Tara ilay livraison zany an'ilay ATR vaovao faharoa zay tokony efa nilivrena ray volana taloha angambany. Nefa fantatsika fa miala hatrany amin'ny usine mahitsy izy iny zany fa tsy hoe miala any amin'ny toerakafa fa na dia zavatra hoe miala any amin'ny usine ary ndraindray dia noho ny fanamarinana ara-teknika tsy maintsy ilaina amin'ilay roplanina samihafa dia tara mahitsy hono izy zany dia izay koa zany anisan'ny hoe nahatonga an'ireny fikorontanana rehetrarehetra ireny. Raha tsy ahiviny tsy fahaiza-mitantana ny nambaran'ny syndicat-ny mpiasan'ny Air Madagasikara fa antony mahafaty antoka ity orinasam-panjakana ity. Raha ny fanadihadiana $770 ny lela vola natokany fanjakana ividianana ireo ATR 62600 miisa roa ireo. Tsy mbola ireo fiaramanidina ireo anefa no analan'ny Madagasikara amin'ny lisitra maintin'ny vondrona Eoropeanina noho izany tsy mahazaka fa tsy mpandeha 770 isidina in-telo isan-kerinandro amin'ny zotra rezionaly. Mbola misy fiaramanidina ATR telo hafa nefa andrasana ho avy eto Madagasikara ny taona 2024. Eo amin'ny vaovaony sosialy kosa indray 30 tapitrisa ariary isaky ny 3 volana izay ny teti-bola ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ka ny 20 izany nanaovana fanadiovana amin'ny curage-ny dala sy ny lakan-drano eto an-drenivohitra. Raha ny fanadihana natao maro amin'ny lakan-drano eto amintsika no tsetsina ary hita mivaingana ny asa vokany ireny ny fiakaran'ny rano ireny. Tsy ny fitaovana sy ny fanadiovana no tsy ampy hono avy anivon'ny komina fa ny fandotoan'ny olona tsirairay no anton'izy ireny. Michel Aranarzon.
eto amin'ny fokotany Akazomanga tsitsina ny lakan-drano efa iray volana izay ireo mponina izay manamafy ny mety sy ny fiakaran-drano maloto tsy haiko hoe inona ny antony dia le izy nefa ny avy any daholo ny rano maloto avy any tsalovana ray manontolo iny zany midina makaty daholo dia eo amin'iny faritra dia raha ohatra tsentsiny dia mibloqué daholo zany ny rano any rehetrarehetra ia zany tsy maintsy isy tondra-drano ihany zany amin'ity avy amin'ity io mihitsy ny mampivarina ny rano rehetrarehetra avy any ity lakan-drano ity izay variana ny rano maloto ny fokotany maromaro toy ny Antsalovana sy Akazomanga Atsinanana raha ny fanadina natao 30 tapitrisa ariary isaky ny 3 volana no vola ampiasain'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàna ka 7 tapitrisa ariary amin'izany na ny 520 isan-jato no natokana ho an'ny fanadiovana ny tatatra tsetsina raha ny fanazavany tompony andraikitra eo anivon'ny komina tsy ny fitaovana ny tsy ampy fa ny olona no manary fakany anaty tatatra ka mahatsetsina azy ireny. Ny olana angambany aloha dia ny hoe fahatsetsema'ny kanal sy dalina misy eny. Ny anton'ireo dia tsy inona akory fa ny fanarian'ny olona fako any anatin'izy ireny. Ny fanariana fako anatin'izy ireny tsy inona dia niteraka fahatsetsema'izy ireny. Tsy eo ihany fa mety any alavitra any. Izay anisan'ny olana anankiray. Ny fitaovana zany averika etona fa tsy ny fitaovan'ny komuna ny tsy ampy fa le toetsaitsika mponina mihitsy le anary fako eny an-dalana eny no olana. Ny tsirairay araka izany no tokony hitandrina amin'ny fanadiovana hatreto aloha raha ny tendrehetra eny 7 isan-jato ny tatatra eto Antananarivo no tsetsina ary tsy fantatra mazava ny paikadin'ny komina amin'ny fisorohana ny mety ho fiakaran-drano tahaka ny tranga volana maro lasa izay tsy mbola fantatra izany hatreto hoe na isy na tsy isy ny hetsika manokana hisorohana ny fiakaran-drano amin'ny fotoany orana amin'ny herintaona hatreto camion 3 fer-agent 10 sy berety 10 no voalaza fa ampiasain'ny komina hanadiovana ny tatatra tsetsina. Fa tsy mbola mazava ny paikady hoentin'ny fanjakana misoroka ny fiakaran'ny rano amin'ny fitaopahavaratra manaraka eto an-drenivohitra tsy mbola misy ny fanadiovana ny lakan-drano lehibe tahaka izay natao tamin'ny fotoana tetezamita tsy mbola misy ihany koa paikady hoentina manadio amin'ny fomba maharitra ny lakan-drano eny anaty tanàna rehetra any ankoatry ny moa izay maharitra 2 na 3 andro fotsiny miverina indray anefa ny fanotofatany tahaka izay ny tranga etsy amin'ny faritra 67 hektara Doany Andrejatofo. Tanimbary mirefy fitoara no misy manototra ao amin'ny fokontany natetezana afovoany 17 hektara araka nambaran'ny mponina efa nanomboka tamin'ny volana desambra ny olona milaza fa tompony io tany io no nanototra. Ny atikely izany taorian'ny lalàna nivoaka nanatsahatra ny fanarenana na fanotovana tany. Niverina indray izy ireo nanohy ny asany ankehitriny. Tsy mbola ny tany ihany anefa no totofan'ireto olona ireto fa hatramin'ny kanal ivoahan'ny rano ihany koa. Manamafy ny amin'ny fiakaran'ny rano ny mponina eny an-toerana araka izany. Tokony tsy fatohanan'ilay tompony io fa hoe tsy hovidio sy tototofana ianao tonga dia manao sy presina fotsiny tsy misy fampenana ny kanal dia hoe zary io rano tsy manaiky izay zany ny anaovana an'le tototra amaranana an'izy dia hoe aloha ivopotsy eo ihany le kanal mba tsy hampisy ny problemtsika jary fanolanatsika. Efa tonga zao fa avaratra dia tototry ny rano ny tranonay satria tototra le kanal dia lasa tsisy iainanay mihitsy zany fa dia feno-rano daholo ny trano ny kanal tototra dia izy miteny hoe hotapenany ity kanal ity nefa nda hotapenany ity dia hoe zary ndanany rano ity tsy maintsy tototra ihany izay. Karana ny voalaza fa tombony tany totofana ary ny komina Antananarivo renivohitra nanome lalana ireto olona ireto raha nambarany isay fokotany ny toerana. Tsy misy azon'izy ireo atao manoloana ny zava-misy ankehitriny araka izany. Raha ny marina zany tsy izay fokotany zany tsy mahazo alalana zany no tsy manome alalana ny zareo no tsy mahazo alalana ihany koa hoe afaka manakana ny zareo ireny namanitra tany ary izy. Ratsaivina nisy ny filakevitry ny minisitra nanantona ary nandrara ny fanotofana na fanarenana tany teto Antananarivo ary mbola manan-kery izany ankehitriny. Ny zavatra hita nefa efa miverina tsikelikely indray ireo olona manototra eto an-drenivohitra. Tsy misy toy intsony ohatra ny momba ireo nanao fanotofana teny Ankorondrano na dia efa naverimberiny mpanao gazety aza ny mikasika izany. Hatreto aloha zany na dia naterin'ny filoham-pirenena nandritra ny filakevitry ny minisitra voalohany izay nataony aza ny fandrarana ny zava-miseho tahaka izao mitoy izany ary afaka manao izay tiany ankalalana ireo mpanototra tany eto an-drenivohitra.
Fiatrehana ny fetin'ny Renim-Pizina tsy vaovao saingy misy fotoana mampandeha azy, ny famonosana fanomezana androany saika feno izany ny tsena lolovanay Analakely mahery ny 30 ny mpivarotra harona famonosana fanomezana na ihany koa ny taratasy mamirapiratra na ny papier cadeau ankilan'izay ny fanitsakitry ny mpiatsena teny Analakely Mahamasina Isotry ary Besarety androany tontolo andro ankoatra ny mahandro sabotsy fiantsenana ny androany ny fanomanana ny fetin'ny Reniraham-Pitsy no isany napetsaka ny olona teny an-tsena teny an-toerana ihany koa eo Olivanitry Niala. Nandravaka ny tsena rehetra izay nolalovana io maraina io ireto harona taratasy sy plastika natokana hamonosana fanomezana ireto. Toy izany koa ireo rona taratasy famonosana sy fanomezana hatrany. R500 hatramin'ny 3,000 isaky ny famonosana fanomezana iray no azon'ireo miasa ho an'izany famonosana fanomezana izany. Mibahana kokoa ny harona saingy ireo rona taratasy no manavanana ny mpanjifa noho izany mora kokoa. Samy be mpividy anefa ireo karazana famonosana ireo. Tsy mila fianarana manokana na fiangaliana be manao ahoana ny famonosana fanomezana ho ireo mpivarotra. Miainga amin'ny fangatahany mpanjifa, ampiana ny fahazarana no amonosana ireo baoritra. Arakaraka izay tian'ilay olona ihany. Efa zatrako dia efa mandeha ho azy fotsiny ilay izy. Tsisy hoe firy minitra segondra vitsy fotsiny dia izay. Samy mandeha fa izao aloha mbola tsisy tsena fa tsy hainy rehefa avy eo. Samy betsaka arakaraka ilay olona maika be dia izay tiany vidiana. Toy izao arakaraka ny misy 15 000 misy 25 dia misy 7 500 10 000 arakaraka ny habean'ilay entin'olona. Fiatan'ireny any izay vao manao izao izany satria ilay fitsenana ety koa tsy dia hoe isan'andro e. Amin'ilay indraindray miala ety dia manararaotra kely izany ho an'ireny. Misy isika vao afaka mandroso, izay kosa no azo amintinana ny zava-nisy teny amin'ireo tsena lehibe eto an-drenivohitra androany. Vaovao tsy dia fahita amin'ny fitaom-piantsenana ny fahabetsahana tanora manomana ny fetin'ireny, tsy misy fanomezana lamaody fa ny fahafantarana mialoha izay mahafinaritra an'ireny mpianakaviana akaiky azy no maniraka ireo tanora isafidy ny fanomezana hovidiana. Montre na veste zao tena tsy mamana. Dia vao hitady azy izay mbola tsy mety hatramin'izao. Izay sady lamaody moa ny tiatiana hatray, hatramin'izay tena tsy ilay izy. Poketra, kiraro, arakaraka ilay olona ihany. Misy mieritreritra hoe mety amin'ilay olona, moa misy mieritreritra hoe arakaraka ilay olona, arakaraka an'izany, arakaraka. Miova arakaraka ny fahefa-mividin'ny tsirairay kosa ny famaritana izay teti-bola natokana ho an'ny fanomezana ho an'ireny. Ankoatra ireo fanomezana toy ny fitoeran-tsary misy hafatra, ny ranty teny an-tsena ihany koa androany ny vita malagasy, kiraro sy poketra hoditra ary lamba fitafy vita amin'ny landy. Ireo vokatra vita malagasy ireo izay tsy dia mbola manavana ny mpanolotra fanomezana ny mividy izany raha nambaran'ireo mpivarotra hatrany. Ny fikirizana sy ny ezaka ataon'ny olom-pirenena tsotra hiavodana amin'ny fiainana, asa madinika iray mitovy fa tsy sahala amin'ny fivarotana amoron-dalana, ny fanaovana ireo taiazy amoron-dalana na ny fanakelezana ny akanjo friperie misy mividy. Iray amin'ny asa teraky ny fitobahan'ny friperie, eny Analakely no entiny toan'indry izay atovy aminao ato anatin'ity fanadidina manaraka ity. Eto amin'ny sisiny iray amin'ny pavion Analakely, ivitoerana iray ahitana mpanao retaiazy ankoatra ny eny Ambotony Sotry. Ambohi-pionan'ireo mpividy akanjo friperie izay heverina fa tsara nefa lehibe. Vita eto avokoa ny manamboatra ny aben'ireny akanjo ny vahiny ireny ho antonona ireo malagasy mividy azy. Rasoana antenaina Eliane, 20 taona izy nanao ity asa ity. 3 arivo no mihoatra no manao retaiazy eto. Amin'ny fito maraina dia mandeha izay amin'ny efatra sasany. Raha ny tena izy fianakaviana rehetrarehetra mpandraitra daholo. Dia tao anatin'ny tao. Na tao anatin'ny trano tao ihany satria mianakaviana. Raha manao retaiazy na jean izay dia amin'ny 15 000. Raha manao rideau izay dia amin'ny 15 000. Raha manao retaiazy na costard izay dia eo amin'ny 35 000. Tsy nianatra nanjaitra izy, efa tarazo avy amin'ny fianakaviana teo aloha na aizana. Mivaova ny vola miditra isan'andro ho azy. Efa tena asa ivelomana izy ity. Isan'ireo mailaka amin'ny asa fanjairana ihany koa i Jean-Claude. Lay tokany mpanjaitra mpanao retaiazy eto ary manana traikefa noho izy efa piasan'ny zone France teo aloha. Manodidina ny 5 arivo sy 1 alina isan'andro kosa ny vola miditra ho azy. Tany amin'ny zone dia mijanona moa ny tany dia lasa nakatilanty. Taona sy tapan'izay teto
manao retaillage, manao fermeturana sakosy, sy atao zany mety daholo. Anisan'ny mpanjifa efa zatra ireto olona ireto Irakotomanana Victor mpividy friperie izay mivarotra avy eo. Matetika tsara ireo akanjo goavana hitany amin'ny friperie raha ny fanazavany antony tsy azo ialana amin'ny ireto mpanao retaillage ireto. Eto aloha efa eto mahazatra dia sara mikotsy dia hoe lafa amin'ny tsara isaky ny zavatra toy zay dia eto foana izy koa mandray olona tsara dia mety aminay. Ny manakely ireo lamba lehibe toy ny jean, lobaka, akanjo-ba sy ny sisa no tena manavanana ireto olona ireto. Arakaraka ny adivarotry ny rotota ny lamba iray. Na izany aza, afaka manjaitra toy ny mpanjaitra rehetra izy ireo. 500 ariary isan'andro no abatakena amin'izy ireo. Hatreto, tsy mbola nisy olana teo amin'ny mpiasan'ny fivondronana izay manala ireo mpivarotra amoron-dalana itony mpanjaitra itony. Vaovany fanatanjahantena lany filohan'ny FIFA fandiminy indray i Joseph Sepp ao Malta ny Suisse namafy ny FIFA mandritry ny efataonina no tanjony raha nambarana tao anatin'ny lahateny izay nataony omaly manameloka ny fihetsiky Michel Platini izay filohan'ny UEFA kosa ity filoha avao ny FIFA ity fanadina amin'ny sariny France 24. Pour la 5e fois consécutive. Telo amby telopolo amby zato vato ho an'ny manoloana ny 7 amby fitopolo vato ho an'ny Prince Ali. Ireo isa ireo no nahafahan'ny Sepp Blatter hiditra indray amin'ny toebesana fahadimy eo anivon'ny FIFA na ny federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra. Fifidianan'izay tanterana no teo aza ny fisian'ny kolikoly avo lenta izay nisamboran'ny fitsarana amerikana tompony andraikitra ambony ny FIFA miisa 7 ny alarobia lasa teo. Tsy fahaiza mitantana no ny ampangan'ny mpiara-miasa aminy hatray. Ny tsolotra azon'ireo tompony andraikitra nandritra ny lalao amin'ny fadinan'ny tompon-daka eo amin'ny taranja baolina kitra any Qatar no ny andohan'ny fanadajina. Etsekilan'izay votondro molotra ihany koa ny FIFA amin'ny fahafatesan'ny Europiasa ny fanesy amin'ny fanamboaran'ny foto-drafitrasa any Qatar. Tsy voakitika mihitsy nery Sepp Blatter hatray 17 taona na filohan'ny FIFA azy izay manoloana ny resaka tsolotra samihafa resena hatramin'izay momba azy. Ho an'ny omaly fahavonona atrika ny efataona manaraka no naseho an'ny filohan'ny FIFA Sepp Blatter nentina namarana ny kongresy tany Zurich. Maro anisan'ireo komisiona mandrafitra ny FIFA no miady mafy amin'ny kolikoly ka efa ny atsasa-manila no misitaka tanteraka amin'izao fotoana izao. Mbola barainga hatreto ny miandra ny Michel Platini, filohan'ny UEFA izay manakena mafy ny Blatter mialohan'ny fividianana. Ny filohan'ny FIFA izay nanambara fa tsy maintsy hisy ny fiara-miasa eo amin'ny rontonto ampivoatra ny tontolon'ny baolina kitra. Etsekilan'izay ny fanesy ny fiarabanana nataon'ireo mpitondry tahaka ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Mbola manendry PDS ao solon'ny bentanana kandida ny ministeran'ny ato tany ankehitriny tahaka izay mitrangana ny amin'ny distrika n'Antsirabe sy Miarinarivo tranga izay voarara ny lalàna fa miantsona rehetra no ny asany andavanandro sy anaiky ny didy avoaka ny fitsarana avy mba ny lalam-panorenana ny ministra ny folo alindary manentana ny mpanao politika tsy hitarika ny tafika amin'ny resaka politika ary farany kadra rampitso eto an-tanindrazana ny fiaramanidina ATR 62600 izay hofain'ny orinasa-panjakana Air Madagascar. Eto ampamarana ihany koa dia ampatsahivina antsika mpijery sy mpanaraka ny fahitalavitra Cool TV fa ny fandarana rehetra izay vokarin'ny sampana fampalalam-baovao dia ny fandarana alaliny sy mikolo-hevitra dia azontsika jerena amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny tranokala ny fahitalavitra Cool sy ny onjam-peo. Ho an'ny fandarana mikolo-hevitra omaly kosa tiana ny manamarika fa tsy isan'ny sombam-bahoaka nasaina mivantana i John Elita iray amin'ireo izay mitsipaka ny fanesorana ny filoha. Rampitso alady kosa fanadidina momba ny fiarakarena amin'ny hazan-dranomasina any amin'ny faritra avaratry ny nosy no entiny olivandritry ny ala ao anatin'ny fandarana alalino. Dia izay koa no entina marina ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity isaorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany. Rampitso indray veloma tompoko.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Fampalalamba ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tio Sergio, magasin Sharp tsara lalàna.